Miarahaba antsika rehetra. Voahirana ny anarako 7 taona aho ary tanora tokoa. Tanora aho kanefa inoko fa na ny ankizy na ny olon-dehibe dia mety voakasika ity resaka ity avokoa. Anomboako azy dia indro ny tantarako mihitsy no andeha hozaraiko aminareo. Fony andeha hitrany an-tsekoly voalohany tena tahotra ary nitomany fatratra ery. Amin'ny mazaza moa dia tsy mbola natakatra ny lanjan'izany fianarana izany. Avy eo zatra mifankahita tamin'ireo namana dia nahazo tokoa fa rehefa nitombo ny taona dia nisarotra sy nitombo ny lesona, niena ny fahazotoana ary lasa natao fahazarana nankany an-tsekoly. Ankehitriny anefa dia tsapako fa tena sarobidy tokoa ny fianarana, na dia mbola manodidina ny enisan-jato ny tanora malagasy no mahavita ny fianarana hatramin'ny farany. Lazaina foana ilay fiteny hoe fianarana lova tsara indrindra, hafa ihany nahita fianarana, tanora no avy ny firenena. Kanefa tena mba voadinitsika tokoa ve izany? Fantaro anefa fa raha hainao tsara ireo mety ho tombontsoan'izany, ankoatra ny hoe hitadiavana asa sy ny sisa dia ho mora aminao ny ity azy sy azoto hianatra. Fandray tokoa fianarana sy ny fiainana ary tena misy vokany tokoa izany. Tonga anao alavitra, tsy ny eto an-toerana ihany fa na ny any ivelany aza dia mety mila anao. Azo lazaina hoe mahaleo tena kokoa ianao ary lasa tia karokaroka sy manita-tsaina. Iny nisy ihany ny tany am-pianarana fa lasa liana amin'ny zavatra maro sy tsara kokoa, vao may aza nahazo tombony. Afaka mifandray amin'ny hafa sy velatra bebe kokoa. Ianao ilay tia manontany mpampianatra, tia mampianatra namana, any any ane ka mety hifampiraharaha amin'ny olona vahiny sy olona matihanina mihitsy mahay mijery alavitra. Tena tsara tokoa izany satria ianao manana tanjona sy nofinofy tiana tanterahana ao an-tsainao ao. Mampezaka anao hiatrika ireo fitsapana maro. Evero ange raha sendra tojolana ianao dia vonona niatrika izany foana. Tena manana faharetana tokoa sady lasa tia mandray anjara sy manao andraikitra maro. Raha mpijery mitabataba filohan'ny mpianatra, anao ahoana re raha ho filoham-pirenena, mpitondra orinasa lehibe, mety mpiaro ny vahoaka mihitsy. Tsara tokoa etsy ankilana nefa dia misy ireo teo amin'ny toerantsika fa tsy manana fahafahana. Ao ireo manana tsy fahatomombanana ara-tsaina, ao no mety fianteherana tsotra ny hareny ray aman-dreny. Na eo azy izany dia misy koa ireo mahantrara toe-tsaina, ao ireo kamo tsotra izao, ao ihany koa nefa ireo nianatra fa diso fanantenana tamin'izany no ireo vokatra ratsy. Menary ianao dia ny mbola afaka, hafa ihany izany manana olona vonina nampy sy anatafitanao. Sarobidy loatra ny fotoananao ka aza laniana amin'ny zavatra tsy mampahomby. Tsy aleo ve ny mahasoa vao mahafinaritra tsy niany an-tsekoly ihany Eny, fa na ny kely izay anananao, hitaro, atsarao, ampitomboy ary indrindra aza atao ambany zavatra ny fahaiza-miaina sy ny fivelarana amin'ny hafa. Ianao izay mety ho kify tamin'ny fikirizana natao, tadio fa tsy maintsy mandalo olana avokoa. Aza mijanona ianao raha reraka, fa mijanona kosa rehefa afa-po. Ilaina noho izany ny fikirizana, fahazotoana, fifantohana amin'ny tanjonao ary ny fanomezana izay tsara indrindra avy any aminao. Ialao ny fitiavan-tena, maiza mizara izay hainao ary indrindra safidio tsara ireo namana mendrika ny ara-dalana aminao. Esory ny akamoana, mifoaza dia malaina, fa rehefa mazoto anie ka tsy afa-nkitsony Ary aroto ny fotoana nivozanao fianarana sy zava-baovao. Sarobidy tokoa izany. Koa veleso ary ny vida mafana